Karakory jiaby atsika any tokantrano any izay magnaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matinaly izao. Ankasitrahanao tsy misaraka aminay amin'ny izany tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao asaiko ampanajananao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny candidat avy amin'ny candidat ho solombavam-bahoaka izay avy eto amin'ny faritany Antananarivo koa manaraka fiofanana etsy amin'ny foiben'ny team K25 eny Belera Ampandrana tamin'ity andro niany ity raha efa nandalo teo ny avy any Toamasina sy ny avy any Toliara. Tanjona amin'izao moa dia ny mba matianina n'ireo candidat ho solombavam-bahoaka ireo amin'izao fiatrehana ny fifidianana ho tanterahana amin'ny 17 ny volana Mey ho avy izao ireo. Ankoatra izay dia tonga teny an-toerana anisany nanatrika n'izany fizotran'ny fampiofanana izany ihany koa ny filoha mpanorona ny antoko team Andriamatoa Marka Ravalomanana. Hoarantsika ny fanadihadiana andesiny Germaine Menjanahary sy Erzora Jonarvony. Fiofanana lehibe no atrehan'ireo candidat ho solombavam-bahoaka atolotry ny team K25 ato anatin'ny faritany Antananarivo androany teny amin'ny QG Bel Air. Izay niarahana tamin'ny filoha-mpanorona ny antoko Madagasikara Andriamatoa Marka Ravalomanana. Nivohitra tamin'izany fa ny antoko dia manana ny etika sy ny valera mazava amin'ny fanaovana politika ary izay mahasoa ny vahoaka no imasona mba tsy ho solombavam-bahoaka mpanangatanana fotsiny fa olona mahay ny andraikitra izay napetraka taminy. Isan'ino mamafisina nandritra izany fa tsy maintsy manaraka ny disiplinina tsara ny rehetra. Raha io ihany koa ny filazana ny marina amin'ny vahoaka mba isin ny fampitokisana eo amin'ny rotona. Fa nandalo teto zany zao ny avy any amin'ny faritany Toamasina, dia faritany Toliara omaly tamin'ny herinandro ty dia faritany Antananarivo. Dia izy ireo misy eo amin'ny 730 ny isany. Reto zany izy eto Antananarivo, eto amin'ny capitale ny sasany zay point fort. Satria izy akaiky, satria izy fanerasera amin'ireo olona manana ny maizy azy. Eto misy mafivoa, eto misy andreo le fifandraisana amin'ny avy ivelany, eto misy mivavady Madagasikara, ny aéroport natao hoe gate na atao hoe vavady fidirana eto Madagasikara, zay ny mahafazy, zay ny point fort. Ary izy ireo koa eo amin'ny lafiny fahaizana sy ny fahalalana manana maizy azy daholo, ao ny olona vita fianarany, ao ny olona mahay lalàna, ao ny olona mahay mamboly, ao ny olona malala ny fandriam-pahalemana. Dia solombavam-bahoaka azy ireo dia rehefa tonga amin'ny toerana maizy azy izy dia tokony fantatra tsara fa alohan'izay aloha mila fiomanana izy ireo na préparation. Dia anjaranay mpitarika ato amin'ny antoko no manao izay azo atao rehetra mba hampadaninana izy ireo, mba hahatonga an'izy ireo ho fantatry ny olona ary indrindrindrindra mba hiainon'ny olona mahay mifanerasera, tsy hanavanavaka na foko na fiaviana na fivavahana fa dia tena mifanerasera amin'ny vahoaka. Atoro azy aloha zany zao hoe inambo ny tokony ataonareo. Ny zavatra anankiray tena zavatra lehibe dia ny fampahafantarana izy ireo inona atao hoe politika. Ny atao politika dia ireo hevitra sy asa zay heverina fa azo ampiarina any amin'ny fiarahamonina mba tombontsoa imbonana, tombontsoa an'ilay ao amin'ny district izay misy azy aloha ny tokony jerevana fa tsy ny tombontsoan'izy irery. Ary ny atoko politika team K25 izay indray dia ireo foto-kevitra izay imbonany team K25 manera Madagasikara dia ampahafantarina azy. Tsara moa ny manamarika fa taorian'ny fampiofanana ireo candidat avy an'ny Toliara dia ny candidat ho solombavam-bahoaka team K25 teto Antananarivo indray no nandray ny fiofanana teny amin'ny kizen'ny antoko Madagasikara androany maraina ity. Solombavam-bahoaka matianina amin'ny asany sy ny andraikiny no tanjona raha ny fanazavana. Fa ankoatra izay raha ny eo amin'ireo solombavam-bahoaka manokana ireto izay ilatsaka ho candidat ireto no nanontaniana dia lahara-pahamiana ho azy ireo ny famerenana ny asiny izany solombavam-bahoaka izany eto Madagasikara izay efa tena ratsy laza tokoa raha ny zava-nisy teto an-toerana tamin'ny izay fotoana izay. Nambarany ireto candidat ho solombavam-bahoaka avy amin'ny team K25 ireto ihany koa fa miankina indrindra tamin'ny zava-nisy ara-politika teto Madagasikara tagnatin'ny 10 taona no tena nahatonga ny solombavam-bahoaka isalovana ny asany mpanatanteraka rango zay. Ankoatra izay ihany koa moa dia ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy no tena anisany imasoany ireto candidat avy amin'ny antoko team sy ny vovonana K25 ireto rehefa tonga somatsara eny anivon'ny anteny meram-pirenena izy ireo. Mbola Germaine Menjanahary hatrany sy Erzora Jonarvony no mitatitra ny vaovao.
manomboka very tanteraka ny asan'ny solombavam-bahoaka eto Madagasikara, hoy ny kandida ho solombavam-bahoaka izay mitondra ny larana voalohany ao amin'ny boriboritany voalohany ny metra Anitra Razafimanantsoa. Tanjona iray lehibe izay atrehan'ireo kandida izay mirotsaka amin'ny anaran'ny team maka 25 ny amerina izany hoy izy. Raha ny hita tokoa mantsy dia lasa mifamadika ny asan'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna eto amintsika. Izany hoe lasa mandray ny asan'ny mpanatanteraka ny solombavam-bahoaka izay mpanao lalàna, indrindra fa tao anatin'ny folo taona izay. Misy fifandraisany amin'ny ara-politika ny mahatonga izany, hoy ny kandida Anitra Razafimanantsoa. Lasa ny solombavam-bahoaka no lasa iantahantana, etsona vonjy ireo olona vahoaka reo zany dia any amin'ny solombavam-bahoaka no miantso vonjy ary mangataka ny fanamboarana zavatra fotodrafitrasa marobe, ny fanamboarana lalana, tetezana, fahasalamana, zavatra marobe fampianarana, satria miantony voalohany indrindra misy anjarany ndraikitra izay tsy vita ny fahefanam-panatanteraka tao anatin'izay, dia lasa ny solovaikana kalana ny solombavam-bahoaka, dia lasa diso mihitsy ny firafitry ny fitondrana, zany hoe ny fahefanam-panatanteraka tsy mahatanteraka ny asa nampanaovana anazy, ny solombavam-bahoaka izay nampanaovana ny asa lalàna, mampanao lalàna sy manaraka ny asan'ny gouvernement koa, dia lasa nanao ny asan'ny mpanatanteraka, ka ny farany dia ny solombavam-bahoaka tokony anara-maso ny gouvernement na ny fahefanam-panao lalàna no fahefanam-panatanteraka no lasa naraha-maso indray, ary teo no natonga an'le namenatra moa zany hoe lasa resa-bola sy resaka malety no setry ny fampandaniana lalàna teo anatrehan'ny antemera-pirenena, izay heverina fa tsy tokony izay intsony satria tokony mandray andraikitra daholo zany. Fahefanam-panatanteraka manao ny anjara ndraiky ny mampanatanteraka anazy, tsy tokony intsony hitsapatsapaka any amin'ny fahefanam-panao lalàna na hoe anery amin'ny fomba rehetra na ara-bola na pression morale sy ny sisa amin'ireo solombavam-bahoaka, fa aleo samy nanao ny asany dia mipetraka tsara ny atao hoe séparation de pouvoir, pouvoir législatif sy pouvoir exécutif. Tsara atrano moa ny manamarika fa niatrika fiofanana tetsy amin'ny QG Belair avokoa ireo kandida team maka 25 eto amin'ny faritra Antananarivo androany. Zava-dehibe ny tahaka izao ary isorana ny filoham-panorona ny Antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana hoy ireo kandida ny amin'izao fampiofanana izao. Tena nilaina tokoa le izy satria samy milaza ny tranga izay nisy sy ny olana nisy tany amin'ny district na circonscription nisy avy tany avy ireo kandida reo. Ny anisan'ny resahana atao koa moa dia mikasika ny resaka hoe etika sy moral ato anivon'ny atokotika Madagasikara. Zay anisan'ny tena nivohitra tao ka ny atokotika Madagasikara koa dia atoko manana fitsipika nisan'ny tsindrina atao zay. Ka dia nafinaritra le satria ny fampizara voapirofo sy hita marina fa atoko misy fitsipika sy manaraka fitsipika ary manana ny etika zany atokotika Madagasikara zany. Nanamafy moa ireto kandida atolotry ny team maka 25 ireto fa vonina tanteraka izy ireo hiatrika ny fifidianana indrindra fa ny andraikitra izay andrasana amin'izy ireo ka tsy ho kandida mpanangatanana fotsiny eny amin'ny lapany antenimiram-pirenena fa hiady sy hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Eo amin'izay resaka fanomanana ny fifidianana ho solombavam-bahoaka izay atrano moa dia raha ny zava-nisy ho an'ireo kandida ao amin'ny boriboritany fahatelo, anisan'ny tombony ho azy ireo ny fanakaikazana ny vahoaka eny fotony ary eo ihany koa ny fiarahamonina manodidina azy ireo. Lahara-pahamehana ho an'ny kandida avy ao amin'ny boriboritany fahatelo ihany koa ny famolavolana lalàna izay ampivoarana ny fari-piainana ny vahoaka mihitsy izay miankina indrindra amin'ny resaka sosialy. Fa raha ho an'ny avy any amin'ny district ny Toliara faharoa kosa indray no nanontaniana dia nambaran'izy ireo fa ny tena lahara-pahamehana ankoatra ny fandaminana ny tsy fandriam-pahalemana any antoerana dia eo ihany koa ny fiadina amin'ny tokony amerenana indray sy anomezana asina ny antsoina hoe dina be izay anisany miantoka n'izany fandriam-pahalemana izany ho any any ny district ny Toliara faharoa. Germaine Omenjanahary sy Erzora Janarifony. Reny olon'ny fiarahamonina isan'ny teboka mampiavaka ny kandida izay atolotry ny team maka 25 ao amin'ny boriboritany fahatelo Ramatoa Razafindrazaka Bodoarso. Nambara ny fahazava-dehibe ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny sehatra tahaka izao. Mpanakanto rahateo ny tena ankoatra ny asa fitariana fikambanana manao asa sosialy ka mahalala tsara ny olan'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny ao anatin'ny boriboritany fahatelo. No mafisy nandritry ny fanazavany fa ilaina ny fanaovana lalàna mifanaraka amin'ny filana ara-sosialy ny vahoaka malagasy indrindra fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao.
Mpanakanto dia ny olon'ny fiarahamonina, mibanjina ny fiarahamonina ary manova ao anatin'ny fiarahamonina, maneho ny endriky ny kolotsaina zany ny zavakanto izay aseho. Dikan'izay dia matoa misy sahotaka dia io kolotsaina io no mila averina anana ny asiny. Izay ny andraikitra mpanakanto. Fa amin'ny mahavehivavy dia lehibe dia lehibe ny fisian'ny vehivavy ao anatin'ny fiarahamonina satria mahatratra atsasamanila izy ireo kanefa somary anjorom-bala ka raha ny atsasaky ny hery ao anatin'ny firenena iray no ataontsika anjorom-bala tsy ampiasaina dia namany tsy mampiasa ny arena ao anatin'ny firenena ihany ka mila akarina ny lanjan'ny vehivavy ao anatin'ny fiarahamonina mba ahafahana mametraka an'izay ilay meralenta ao anatin'ny sehatra fitantanana sy ny sehatra maro samihafa na fitaizana na fitantanana na fanaovana politika sy ny rehetra ary ny vehivavy dia manana lanja ngeda be ao anatin'ny fananganana ny fiarahamonina. Raha ho an'ny distrika ny Toliara faharoa kosa dia ny fandriampahalemana no tena maika hoy Mamada izay kandida ho solombavam-bahoaka atolotry ny team maka 25 ao amin'ny distrika ny Toliara faharoa. Ankoatry ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana izay ho atao amin'ny alalan'ny lalàna dia eo ihany koa ny fametrahana ny dinabe. Anisan'ny nanentana zao io. Za anisan'ny hoe mpanakanto ny angaviana faritra Antsimondrefana mihitsy ny hoe aleo mba naovana hevitra aty manao karazana sensibilisation amin'ny alalany izay aingam-panahy namen'Andriamanitra dia nataoko zay zavatra zay ary nahafantarany be sy ny maro tokoa ampanitretena fa naizana tsy zany zay no nahatonga anahy ny teny hoe tsara le izy ary tokony ho amafisina ho atsaraina ary raha mety averina jerena ny ray mandeha ny sata mifehan'le izy zany zay ny tena hitako hoe tsara kokoa mba ahafahany rehetrarehetra mifamisavisa inona ny tsy mety inona ny mety satria indraindray misy an'ireny didy zay ao anatiny moa zany na fanarana zay ao anatiny hoe misy ny sasany zay tratra ambodiomby misy ny sasany tsy tratra de rehefa tsy tratra de le fianakaviana no mizoka ny kapoka mangidy nefa ny iaraha mafantatra ny fitadiavana sy ny fananana amizao hentitra de hentitra ny sata mifehan'io zavatra io misy omby misy vary misy vola misy inona eo zany nahatonga an'io ary indraindray koa mila mifanaraka tsara ny mpitandro filaminana ara-panjakana sy ny mpitandro filaminana ara-tsosialy. Vonina ny lehilahy hiatrika ny fifidianana efa voarairay teo ny fiofanana momba ny andraikitra sy ny asa eny anivony anteny miram-pirenena hoy izy ka tanjona ny hiady ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny ao amin'ny distrika ny Toliara faharoa. Fa ankoatra ny fandriam-pahalemana izay mila volavolan-dalàna ihany koa ho an'ny ao amin'ny distrika ny Andramasina dia ilaina ihany koa ny mitady vahaolana ho an'ny fampiofanana ireo tantsaha eny ifotony mba hanampiana izy ireo amin'ny lafiny fampandrosoana izay nambaran'ny kandida avy ao amin'ny distrika ny Andramasina izay natolotry ny team maka 25 fa tokony isy ny lalàna matotra mifanaraka amin'izay etaetam-bahoaka izay indrindra fa mifototra amin'ny fanampiana ireo tantsaha mpamokatra sy mpamboly tarigetra moa ny hijoro ho an'ny vahoaka rehefa tonga eny anivony lapany Tsimbazaza izy ireo. Ambola vaovao tateriny Germaine Menjanahary sy Erzora-Janarivony hatrany. Ny lalàna mifanaraka amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana izany hoe manampy ny tantsaha eny fotony no tokony ho amboarina hoy ny kandida izay atolotry ny team maka 25 ao amin'ny distrika ny Andramasina. Nambarany fa olana eo amin'ny famatsiana sy famokarana vary ny tsy fampiny ny fampianarana sy ny fanofanana ny tantsaha. No mafisiny ihany koa fa teboka lehibe ifaran'ny fampandrosoana ho an'ny firenena ary mitondra ny Madagasikara any amin'ny falevantena arabary ny fanaovana lalàna matotra mifanaraka amin'ny filany ny tantsaha. Tsy miova ny tarigetra izoroana rehefa tonga eny amin'ny lapany Tsimbazaza raha ny nambarany fa ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Nisy zavatra tokony natao tao anatin'ny distrika Andramasina fa nisy olana tao amin'ny fitantanana ny distrika dia everiko fa zava-dehibe ho an'ny tenako ny filatsahana ary mba hanampy ny commune rehetra manerana distrika izay misy 400 zay ary hanampy an'ireo ben'ny tanàna indrindra mba tsy ho tompo mipangatakata zay fa tena ho fototra ny fampandrosoana tokoa satria any amin'ny commune sy ny fokotany no tena ahitana ny fampandrosoana any fotony. Ny olana any zany amin'ny ankapobeny mety hitovizana manerana ny Madagasikara. Ao anatin'izany ny fandriam-pahalemana, ny lalana, ny fahasalamana, ny resaka kolikoly sy ny fahalovana.
ao ihany koa ny resaka fanabeazana ireo zavatra ireo zany no tena mibahana be raha ny amin'ny faritra Andramasina iny ao anatin'izay ihany koa ny mifampifanana ny tantsaha izay ireo no tena mamaritra ny hoe vahoaka madinika moa zany ny tantsaha dia ao anatin'izany ihany koa ny resaka fananantany amin'izao fotoana izao izay hita tokoa fa misy olana amin'ny faritra iny. Nisaotra ny filoham-panorona ny antokotiko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana moa ny kandida manoloana ny fampiofanana izay nomena azy ireo androany nanamafy ny tenany fa ho tsy ho solombavam-bahoaka mpanangatanana fotsiny fa solombavam-bahoaka mahalala ny asany sy ny andraikitra ary hiady amin'ny tombotsoa ny vahoaka malagasy. Eo amin'ny setry ny fitantanana ny tanàna ny Antananarivo renivohitra kosa indray andesitsika manohy ny vaovao amin'ny izao matinali izao ny farana tamin'ity andro ny any ity ny fivoriana tsy ara-potoana izay notanterahany filakevitra munisipaly eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ladinika maromaro no tsy maintsy nanapahakevitra tamin'ny izany anisan'ireny ny famatsiam-bola avy amin'ny mpiara-mambonantoka fa eo ihany koa ny fanomezana anarana ny lalana eny Alarby ary indrindra ny fiara-miasa amin'ny Easy Park ihany koa. Edena Eliasy Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Saika voaresaka sy nankatoavina avokoa ireo lajinika anodiny ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra tao anatiny izay 3 andro izay. Isandreo tsy maintsy nanapahana hevitra ny fanomezana anarana ny lalana Etselarby ary nampitondraina ny anarany profesora Zafy Albert miaraka amin'ny fametrahana ny tsangambato misy ny sary ny tompokila araka ny fangatahany fianakaviana. Ankoatr'izay nankatoavina ihany koa ny famatsimbola avy amin'ireo mpiara-mambonantoka toy ny fikambanan'ireo ben'ny tanàna any ivelany sy ny ao Paris ho fanatsarana ny tobim-pahasalamana misa 4 izay tantany ny commune Antananarivo renivohitra. Lay projet de renforcement na amélioration na planning familial izay mikasika ny dispensaire 4 eto amin'ny tanàna Antananarivo nahazo famatsiana avy amin'ny famatsiana ara-vola avy amin'ny IMF miaraka amin'ny ville de Paris dia nitapahana teo zany fa ekena ny andraisana an'izay famatsiana ara-vola zay entina manatsara zany anireo dispensaire 4 tantana amin'ny Antananarivo amin'ny ady amin'ny resaka planning familial na fanabeazana izy. Zay ny zavatra voalohany tapaka atao. Isan'ny mba nandritra ny fitaom-pivoriana ny momba ny fiara-miasa amin'ny Easy Park. Araka ny ambaran'ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly androany dia maro ireo fitaranana tonga eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa lafo dia lafo loatra ny saran'ny fanasaziana ataon'ny Easy Park amin'ny mpanjifa raha misy ny tsy fanarahan-dalàna. Ny Easy Park dia trano natongavana teto dia mametraka olana foana ny fisiany zavatra io. Nefa maha olana koa satria hitasika ihany koa ny zava-bitra eto amin'ny tanàna Antananarivo raha resaka stationnement amin'izao fotoana izao fa menomboka mizatra ny olona. Na izany na tsy izany mbola maro foana fitaraina tonga aminay fa lafo dia lafo loatra ny fanasaziana raha ohatra ka misy tsy fanarahan-dalàna ataon'ny Easy Park amin'ny mpanjifa zany. Dia niverinay fa tokony ho jerena mihitsy aloha aiza ny fototra ny ingana nazany Easy Park fa tamin'ny 4 io contrat ny Easy Park taloha natongavanay teto. Mbola misy araka izany ny fivoriana manokana iarahan'ireo komity andamina mikasika ny vola takin'ny Easy Park amin'ireo mpanjifa. Fa ankoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy asiana numéro d'immatriculation ihany koa ny moto rehetra indrindra fa ny scooter manomboka izao. Ny mikasika ny famarotana ny tanin'ny commune kosa dia napetraka ho fahendren'ny mpitsara ny raharaha satria efa eo ampanaovana ny famitorana sy ny fanajiajiana izy ireo. Zaka nandalo tao Toamasina tamin'ny omaly trangam-piarahamonina renim-pianakaviana araiky tokony eo amin'ny 20 taona manodidina teo manambady mananjanaka no hita faty tamin'ny trano vondro raiky na bengalo tao Toamasina tamin'ny omaly arivariva. Fantatra fa lehilahy raiky tokony 20 taona teo no niaraka tamin'ny fotoana io. Tsy vitan'ny maty moa ity manangy ity fa mbola lasa n'ilay lehilahy ihany koa ny
vola mitentina 5 tapitrisa ariary izay any ilay manangy. Efa mandray ny andraikiny ny polisy any an-toerana amin'izao fotoana izao ary andrasana ny toyny izay raharaha izay. Antsipriny izay tateriny Nory Fitiavana. Reny mpianakaviana iray tokony 27 taona no hita faty tao amin'ny trano vondro iray any Toamasina any omaly ariva. Araka ny fantatra, lehilahy iray manodidina ny 20 taona no niaraka taminy tao amin'ny toerana io. Izy ireo izay tsy voarakitra tao anatin'ny taratasy fandraisana ny fanondratana ny mombamomba ireny olona maka efitrano ao amin'io trano vondro io. Avy hatrany izy ireo dia namantana tao amin'ny efitrano iray. Naharitra 20 minitra teo izy ireo tao anatin'io efitrano io. Dila kosa ny 20 minitra nivoaka avy hatrany ilay rangahy raha toka mbola tafajanona tao ilay renim-pianakaviana. Tamin'ny efatrora nandondona ny mpiasa ka taitra raha nahita ny razana efa mitsitra eo ampandriana. Tsy iza akory izany fa ilay renim-pianakaviana. Tamin'ny fanadihadiana nataon'ny polisy teo koa ny fianakaviana dia fantatra fa lasan'ilay rangahy avokoa ny vola manodidina ny 5 tapitrisa ariary izay efa natokana hividianana fitaovana anaovana trano. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana ataon'ny polisy. Fa eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray namory mpagnano gazety tamin'ny arivariva teo tetsy amin'ny plaza Ampefilo ny tarika avy ao amin'ny Mahaleo vitsivitsy moa izy ireo tamin'ny izany nanambara ny momba ny fafa izay nisy nagnelitsao tamin'ny omaly fa hoe maty izy. Ary naneo ihany koa fa mbola mitoy ny fandaharam-potoana ny tarika Mahaleo amin'ity taona ity ary tsy mitombona velively izany tsao izay nahely izany. Horantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Velona soma tsara ifafa Mahaleo ny mpiray-tarika aminy raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ny folakandro ny zoma fa 5 ny volana Aprily 2022. Misy mpitsabo manokana manara-maso akaiky ny fahasalamany amin'izao fotoagna izao araka ny fanazavana hatrany. Tsy marina araka izany ny feona hely tamin'ny tambazotra tserasera izay nilaza fa maty ity mpanakanto raiky ity. Ratsy dia mora vozy ary matetika vaovao ratsy mandeha tsy vozy. Ka io tsao io zany dia mifampahazo amin'ny tarika Mahaleo ary izy fafana io zany mitratra fa samy efa zako efa tratra ka isika ihany isika mpikirakirany atao hoe internet ty ny Facebook dia aokatsika samy mitandrina hoe mba tsy hamoaka vaovao ratsy ohatran'izany. Fa mikasikasika an'ilay hoe fitoriana sy olona efa nandray andraikitra ny tompony nandraikitra ny fitaraina ny mpira rehetra dia zareo zany no miaro zoan'ny mpira rehetra indrindra fa Mahaleo zareo zany mandray ny andraikitra amin'izao fotoana izao ka noany angamba zany teny dia baolina hoe aizao aiza le tsao mamono sosotry dia zay angamba ny mahazo vanina fa Mahaleo zany tsy manam-potoana hiadiady amin'ny resaka tsao reny sady manahira arena be. Etsika akaiky indrindra zao ny somambisamby izay atao amin'ny fahadiminy volana May avy izao ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ao Mahamasina. Lafim-baovao hafa kosa indray fanomezana fahafalim-po miavaka no nataon'ny Star Times tamin'ny niany marandray teo nanomezana n'ireo mpanjifa misa 50 izay tsara vintana tamin'ny izany. Misy amin'ireo mpanjifa moa no efa niatokely tagnatin'ny 3 volana teo tsy nanavao ny fisitrahana ny tolotra izay nomeny ny Star Times no ny fahasahiranana izay misy iarahantsika jiaby mahafantatra ny tsinjo manokana azy ireny anefa ny Star Times ka nanolotra fanomezana toy ny vary kitapo raiky sy menaka litatra 2 isan'olona tamin'ny izany. Andindin'izay tateriny Edena Eliasy Mathieu Prince. Misy amin'ireo mpanjifa no tsy naharaka intsony ny fandoavana ny sary ny tolotra omeny Star Times tao anatin'ny volana vitsy noho ny antony maro samihafa izay miankina indrindra amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Notsinjovina manokana izy ireny rehefa nanavao indray ny fiara-miasa tamin'ny Star Times ary notolorana fanomezana.
misa 10 ireo tsara vintana ka ny folo amin'izy ireo no nisitraka vary milanja 10 kilao sy menaka 2 litatra avy isan'olona. Karaky ny fatatsika araky ny fiakaran'ny vidin-javatra moa zany matetika dia sahirana ny tokantrano dia eo no mahatonga anazy tsy afaka mandoa abonnement sy miseur abonné zany dia betsaka ny olona zay efa namanay teo aloha somary niato kely izy nandritra ny fotoana lavalava dia zay no nahatonga anay indrindra hoe ampiny Star Times izy ireo amin'ny reo filana amin'ny andavanandro tahaka ny vary tahaka ny menaka moa zany ahafahan'izy ireo ndray miverina miseur abonné ka efa maromaro zany nefa hitantsika tonga eto ka izaran'izany fanomezana zany ny Star Times androany. Iray amin'ireo nisitraka fanomezana avy amin'ny Star Times ity ray mpianakaviana ity. Nisy antony nahatonga azy nampiato ny fampiasana ny tolotra tao anatin'ny fotoana fohy araka izao fanazavana izao. Fihetsepo aloha dia falo satria nahazo fanomezana avy amin'ny Star Times zany sady eo amin'ilay ankizy mihitsy zany no olana kely dia na te hijery vaovao ary ianao tsy afaka fa ao ihany ilay ankizy kely dessin animé dada baolina rehetrarehetra dia nisy fotoana najanoko kely izy satria ilay ankizy misy fotoana manao fanadinana dia variana be izy ndraindray amin'ny 10 alina vao mialo amin'ilay Star Times tsy fantatry ilay mpandarana ve tena mahafinaritra ilay Star Times angamba ny itiavan'ny ankizy anazy. Ho an'ireo rehetra izay manana olana toy izany ihany koa dia mbola afaka manavao indray ny fampiasana ny tolotra fa vonona ny anome fahafampo ary sy fanomezana manokana toy izao hatrany avy amin'ny Star Times. Ho antsika rehetrarehetra izay manana décodeur any an-trano any ka efa elany tsy nampiasaina mihoatra ny 3 volana dia tongava monsieur abonné fa isy fanomezana tahaka an'izao hatrany omen'ny Star Times araka rehefa ampiresantsika hatramin'izay reny dia tongava miverina monsieur abonné vao monsieur abonné anao bouquet classique na bouquet super amin'ny satellite dia efa tafiditra ao anatin'ilay lista ho sarianay aty ny anaranao dia raha anisan'ireo 10 ianao tsara vitana dia mahazo an'ilay fanomezana. Androany moa no notolorana ireo fanomezana ireo ireto mpanjifa misy 10 ireto tetsy amin'ny foibe ny Star Times Ankorondrano. Iny ihany koa tompoko lay sy tompoko vavy no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'izao matonaly izao ankasitrahana anao nanaraka izany ka hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitava ao amintsika jiaby indray ny tenako dia magnano ihany koa ny mandram-piona ho amin'ny magnaraka indray samy mandro mafo aby atsika jiaby tompoko lay sy tompoko vavy.